Vaovao ny taona, vaovao ny fisaina. Ny afatra entiko aminao amin'ity taona vaovao ty dia ny hoe sahy mandray ny bisikleta. Sary teny ihany le lazaiko hoe bisikleta. Hainao ny bisikleta? Raha tsy mamoy ianao dia mijanona na mianjera. Rehefa mamoy ianao dia lasa lavidavitra kokoa hatrany. Anaovako tantara kely ianao na fanoharana. Heverina hoe misy olona maromaro ao anaty bus andeha ho any Vontovorona ao anatina bus anankiray. Rehefa tonga eo amin'ny farany le bus dia mijanona eo amin'ny ary. Fa ny olona rehetra izay mbola te hitsangatsangana ho ary amin'ilay amoron-drano dia mbola mila mandeha tongotra mandritra ny 3 kilometatra adiny 2 latsaka izay vao tonga any. Raha misy olona fetsy tao anatin'io fiara io ka nanana bisikleta izy dia nampidininy avao anaty tafon'ny bisikleta ka iny izy nandeha aloha dia teo izy ny tonga amin'ilay hoe lasa lavitra. Misy sokajiny 3 ny olona vao anatin'ilay bus amin'izay. Dia ny olona nandeha tongotra nandeha moramora. Ny olona na sahy nandray bisikleta ilay lasa lavitra. Ary ny olona tsy sahy nandeha akory fa nijanona teo amin'ny manodididina an'ilay bus. Ny endriky ny bus eto dia isika rehefa mbola tanora, rehefa mbola zanaka, rehefa mbola mpianatra, tsy maintsy miantehitra amin'ny fitondran'ny ray aman-dreny, amin'ny fitondran'ny mpampianatra. Dia eo ianao le mahazo fananarana sy fampianarana isan-karazany fa tsy mbola tena mandray an-tanana no avinao. Misy fotoana nefa ianao, ohatra hoe vita ny fianaranao, na ohatra hoe afaka baka ianao, dia eo amin'izay ianao le mila manao hoe atreto amin'ilay baka ilay bus. Fa eto no andray ny bisikletako, anao ny fianarako maro be tsy maintsy ho lalovako any amin'ity fiainako ity. Ahoana zany? Ny fanomezana rehetra omen'ny mpampianatra dia hatreo amin'ny baka ihany. Fa rehefa andehanao fianarana ambaratonga ambony ianao na hianatra azy dia ny ezaka avy aminao no mahatonga anao lasa alavitra. Ary baka tena ilay lasa lavitra satria ity ilay bisikleta, le dingana nataonao manokana nahatonga anao ho alavitra. Isy vondrona tanora ilaza hoe ka zay ne tsy manana bisikleta, zay ne tsy lasa lavitra, dia mijanona eo akaikaikin'ilay bus eo izy. Miandry izy mety isy bus hafa ho avy eto dia miandry eo izy. Eny, haitsika be dia be ny tanora miandry amin'izao. Afaka baka tamin'ny heritaona fa mbola miandry fidirana any Ankatso, fa mbola mikatso, mbola migrevy sy ny sisa. Dia miandry eo ilay tanora tsy ho lasa lavitra. Tadio fa ilay nanangana no avy no mandeha bisikleta dia efa lasa lavitra izy. Ary tsy ireo mihitsy ilay hitaraina nanao hoe ka izahay ane voe, ka izahay ane tsy nisy mpampianatra e, ka ny teto aminay ane nisy grevy foana e. Impiry moa eto amin'ny tanintsika no ao anatin'io bus io. Eritrereto indray bus anankiray Ankatso 67 na Ankatso Ambohidepona, Ankatso Ambohidepona. Impiry io bus nitaingenantsika rehetra io najanona tamin'ny sisiny mihitsy aloha dia ady sy roa mbao anaty bus hoe iza indray zao nitondra ny bus, iza indray zao nitondra ny bus. Amin'ireny fotoana ireny ilay tanora ny ray an-tanana no aviny mandeha bisikleta ny ivelany dia lasa lavitra kokoa izy. Zavatra ny ainako zany. Rehefa manomboka mandeha bisikleta ianao dia hitanao hoe ianao no mamaritra ny lalana fa tsy miantehitra ianao amin'ny embouteillage ka na mbola hiandry ny ray firenena ianao lasa moramora foana. Rehefa tia mandeha bisikleta ianao tsy kelikely dia ho tia mandeha moto ianao rehefa avy eo. Ary ny tena tsara amin'ilay mandeha moto dia eo ianao zany taratry ny hoe tsy voatery hiandry an'ilay bus amin'ny embouteillage intsony. Afaka misafidy ny lalanao ary mandeha lavitra kokoa ianao. Misy risika ny zavatra rehetra fa sahia miavaka amin'ny tsara. Rahovina ianao no mandeha moto, rehefa avy nandeha bisikleta ianao, rehefa sady mianatra asa ianao, rehefa manomboka miasa asa, mahazo vola tsy kelikely, dia iny ianao miavaka amin'ny rehetrarehetra foana. Avy eo sisa hiady sy fanjeva avao satria dia izy teny foana eo amin'ny arehan'ny bus. Mijanona aloha fa higrevy tsika, andao aloha fa hanao an'izao tsika. Mamaky boky. Izay ny endrik'ilay bisikleta. Rehefa mamaky boky ianao dia ireny boky fianaranao be dia be ampiavaka anao amin'ny hafa. Mianara teny vahiny, izay ny endrik'ilay bisikleta sy moto, ampiavaka anao amin'ny olona rehetrarehetra. Rehefa ho tafita ianao, angamba ianao hanana fiara, hitondranao ny ankohonanao. Dia rehefa miaraka amin'ilay ankohonanao ianao anaty fiara ka sendra ny embouteillage indray satria mikatsa, dia afary ny zanakao hoe sahy mandeha bisikleta.